fa niverina ny tokona ireo mpiasa postra malagasy tonga natevondarina ny teto andrenivohitra ireo solitena ny avy any amin'ny faritany isy ny journée de solidarité ho ataon'ny mpiasa ny tapakandro arivan'ny zoma 7 jolay sy ny sabotsy 10 jolay ho avy izao mbola mitoy fitokonana mihamafy ny fitakina ny fiaraha-ministry ny postra sy ny fandraisan-davitra ary ny fampirobobona ny haitao arakajy mirindra mandisa filazana fa etsika fanakorontanana sy misy ambadika politika ny tolona ireo solitena ny sindika mpiasa eto anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Ny tolona izay ataon'ny postra malagasy ny hetsika izay atao dia tsy miloko politika velively ary tsy iloko politika fa fitakiana ny tsirariny ny zavatra manjoan'ny orinasa no ataon'ny postra malagasy. Manarak'izay tiana marihana etona fa tsy ny projet smart village mihitsy no tsy eken'ny postra malagasy fa ny fandoavana ireo projet ireo izay tokony andraikitra manokana ary fieno ny ministera nefa ny ampisakelehana ampisorohana ny postra malagasy ampiatsirohana ny postra malagasy dia tsy zakan'ny postra malagasy izany raha ny eo anivon'ny tetibolany. Manarak'izay misy ny firesahana filazana fa hoe vondron'olona mitsitokotoko olona ataoko hoe manakorotana eto Antananarivo no manao antolona izay maria koa fa diso tanteraka izany satria misy ary manana solitentsika avy any amin'ny faritany izay tonga eto Antananarivo ny ampitso azoma manana ny atao hoe journée de la solidarité zay rapitso zoma arivo ka hatramin'ny sabotsy maraina tapakandro anankiroa zany io iarahany ny eraky ny faritany miombopo araky ny mahetsika syndikaly azy moa zany ireo journée de la solidarité ireo dia service minimum no atao fa ny alatsinainy kosa dia miverina misokatra feno ho an'ny mpanjifa indray ny postra malagasy.